Mihoatra ny 700 ny aretina mpahazon'ny olona dia avy amin'ny biby, indrindra fa ny bibidia no mitondra izany. Anisan'izany ny haromontana. Ankehitriny dia azo lazaina fa manana ny tetikady sy paikady rehetra hiadiana amin'ny haromontana isika eto Madagasikara. Ny ministera misahana ny fiompiana dia hiezaka anatanteraka sy anaja izay fepetra rehetra voalahy mba hatrarana izay tanjona izay, ary indrindrandrindra ihany koa mba andray anjara miady atao amin'ireo aretina voaforona rehetra mba tsy hanakorotana ny biby fiompy, ny fahasalaman'ny olona ihany koa sy ny toe-karenan'ny mpiompy amin'ny ankapobeny. Miara-misalahy manatanteraka izany ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Ministera ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana Lovainjafy ary ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana. Io zany dia misy stratégie iaingan'ny Ministeran'ny Fiompiana dia neny aloha amin'antona toerana anankiray izay ahafahana mifehy azy voalavo zany amin'ny approche na atao hoe système de compartimentation ilazana anazy dia mety io izay amin'ireo ilona kely manodidina antsika satria ireo azo fongorona aingana ny haromontana. Tsy manahaka an'izany koa hoe amin'ity amin'ny ilona ngeda be fa ho tamiko izay mandeha tsikelikely ty amin'ny ilona ataontsika hoe le Madagasikara le ngeda be mihitsy zany ankoatran'ireo ilona kely io dia zay aloha zany approche voalohany. Faharoa manakaraka an'izay dia amin'ny sehatra ny fahasalamana dia voalohany tsy maintsy fataro izy amin'ny manombotra tsy maintsy fatana zany tokony manatokony ilika fa tsy manendy mirenireny zay zany anankiray ary misy tetikady namantarana an'izay. Ny fahatelo manaraka an'izay dia ao anaty keo ny tetikady fanaovana vaksiny vaovy. Notanterahina nandritry ny atelona ny 1ambinifolo, 2ambinifolo, 3ambinifolo May 2022 tao amin'ny Le Louvre Hotel Antaninarenina ny atrikasa One Health na fahasalamana iombonana ho an'ny biby sy ny olona ary ny tontolo iainana. Nahafahana nametraka teto amin'ny firenena ny sehatra iara-miasa ka nananganana ny vovonana One Health. Napetraka izay tao anatin'ny andro voalohany hoe aiza ny lalàna, aiza ny texte ahafahana mifehy an'izay sehatra izay, ahoana ny fomba hiasana. Dia anisan'ny ohatra sy vokatra voalohany ao anatin'izay fiaraha-miasa izay io plan national stratégique hiadiana amin'ny haromontana io. Isan'ny vokatra voalohany amin'izay sehatra fiaraha-miasa izay io resaka fandaharana priorisation ny resaka aretim-mifindra any amin'ny biby mankany amin'ny olona. Mampiseho zany hoe hatraiza ny filana ny sehatra fiaraha-miasa io izay natao nandritra nyity 3 andro ity. Vokatra lehibe ny azo teto satria ny taratasy rehetrarehetra ny teti-dalàna moa zany ny projet-na texte ahafahana mametraka ho fomba ofisialy an'io plateforme io dia vita teto ary roso any amin'ny ino moa zany ny validation any amin'ny circuit de validation ny plan stratégique national hiadiana amin'ny haromontana dia vita teto ary roso any amin'ny validation officielle koa zany any amin'ny circuit. Dia io ny ahafahan'ny mpiara-miombona antoka sy ny fanjakana mametraka hoe aiza amin'izay no asiana ny moyen zany, aiza no inona daholo ny atao mandritra ny 5 taona aloha zany io mazava ary mitohy hatrany amin'ny 2030 koa zany satria ny amboarina tsikelikely rehefa avy eo mandraka tsisy tsony ny rage. Dia vita teto koa izay fandaharana ny resaka zoonose izay zavatra telo lehibe izay no vita teto nandritran'izay atrikasa 3 andro izay. Fantatra teto fa misy ny drafitrasa navoaka ny Organisation Mondiale de la Santé Animale sy Santé Humaine ary ny FAO ka tsy insintsony ny olona maty ny haromontana amin'ny taona 2022.